Polijana ao anatin'izay fanehoan-kevy politika izay ihany isika dia tokony tsy mahamaika ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana nentin'ny ministra Ravatomanga Roland tokony apetraka eto amin'ny firenena ny fitoniana ary apetraka ihany koa ny famarinana toeran'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana nentin'ny ministra tra. Mila famarina toerana ny fitondrana mba ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana, hoy ny ministra Ravatomanga Roland. Ny tiany Andriamatoa Marc Ravalomanana dia mandray anjara ary manohana ny sin'ny fitoniana eto amin'ny firenena. Aoka maro toerana ny fitantanana ny firenena Malagasy mba ahafahantsika roso hantekarena. Miaritra ny mafia ary nahita ny mangetihety ny vahoaka Malagasy nandritry ny crise politique taona mahery ampy izay angamba andao hiara hitady izay hampandrosoana firenena mba ahafahan'ny vahoaka Malagasy miaritra tavelitra dia mandeha. Tsy miteny aho hoe tsisy dika ny resaka politique fa raha hoe hiala sa tsy hiala inona tokony atao iza ny tokony hijana tsy zany mihitsy naram-pahamehana izay masaka valina. Ny teny nataon'ny filoha Marc Ravalomanana mpitantana ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara no havalika anareo dia hoe mitady ny stabilité, mitady fahamarina toerana fitondrana ny antoko tiako Madagasikara. Niteneny matetika zany no amafisany tamin'ny congrès-ny tiako Madagasikara teny Tanjombato ary mbola averiny amin'izay dia andehandetra. Avy eo raha hiteny ianareo hoe toa tsy zany no ataon'ny député na tsy zany no ataon'ny ministre zavatra itovizan-toetanitaka amazao dia hoe aoka maro toerana fitondrana raha tiatsika androso maro ny Madagasikara. Tsy lahara-pahamehana araka ny fanazavana nentin'ny Andriamatoa Roland Ravatomanga ny fisian'ny fanovana gouvernement ho azy tsy misy afa-tsy ny fametrahana famarina toerana fitantanana amin'ny firenena ihany ny vahaolana manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao.